Raha izao krizy eto Madagasikara izao no jerena, io moa efa manao fanamariana foana sika. Verimberina foana teto amin'ny radio Antsiva na ny famakafakana entin'ny namana Raintsonary na ny resahana any amin'ny éditorial any na ny resahana any amin'ny fandarana hafa tahaka an'itony fandarana ny marina itony dia verimberina tony hoe fianakaviam-be iraisam-pirenena. Misy moa manana rantsim-panahy na hoe mauvaise foi na manana complexe dia mametraka ny hoe manao xénophobie nareo, manao isolation, manao karazana extrémisme nareo, tataka an'izany ny fomba ikalifiana le izy na amaritana azy. Sika dia mametraka fa le olana atrehany eto Madagasikara dia manana tanana goavana tsirapaka ao anatin'izany ireto hery iraisam-pirenena ireto. Tsika dia nilaza hatrany tsy nitandrefana ihany kory no atao hoe vahiny ray zay, ary faharoa manaraka an'izay tsy niferahana no manahirana ny fireneny rehetra dia mifandray daholo ao anatin'izao tany eto amin'izao tontolo izao, fa ny fisian'ny hoe mpanindry sy ny tsindriana, ny mpanandevy sy ny andevozina, zany no manahirana. Ary tsika io dia tsy afa-miala, mbola ao ambany ziogany reto matanjaka reto, ary zany no dradradradraina hoe roviny zany no ho afaka. Zay no mahasarotra ny fandaminana an'le krizy eto Madagasikara satria tena téléguidé avy any ivelany, zany hoe ireo no mitsabaka amin'ny raharaha ato anatiny eto Madagasikara. Ny mpanao politika malagasy moa, Andriamatoa Raintsonary zay eritreretina hoe sangany, eritreretina hoe anala an'ity Madagasikara ty eo ambanin'izany vahoa zany, dia manaiky n'ilay tsindry ataony ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ireo indray ary no miezaka manazava ny saim-bahoaka hoe tsy afaka miala amin'ireo tsika, normal zao ataony zao, ireo ny rafitra faratampony, hoaiza moa tsika raha miala eo reo sy ny karazany. Dia miditra tsehatra misangisangy an'ity Madagasikara, manao resaka mampiome eto ny vondrona afrikaniny, ny vondrona européaniny, ny ONU, ary Ban Ki-moon moa secrétaire général ny ONU dia nanamafy koa ny tenin'ny SADC sy ny Union africaine. Io dia misy mihitsy ireo mpanao politika izay tsy mitsahatra ny manambomboatra ny loha, misy principe de subsidiarité makatsy makaroa rehefa miteny ny CPS ny SADC fa hoe tsy ekena ny filatsahan'izy telo mianaka, Lalao Ravalomanana, Andry Rajoelina, Ratsiraka Didier, dia jerena aloha hoe manahoana ny hevitry ny rafitra eo ambonin'iny, nanakatoan'izany koa ny Union africaine tsy manaiky ny ilatsahany anankitelo, ary amin'ny faratampo efa dia namafisy ny ONU ara fa tsy ekena ny filatsahan'izy telo. Dia io moa zany ny voalaza fa hoe rafitra faratampony eto amin'izao tontolo izao. Dia zay io mahatonga an'izao raharaha sarotra eto amin'ny firenena io, ka eo zany Andriamatoa Raintsonary no manitikitika ny sainy. Eo le hoe principe de subsidiarité, fa rehefa tena tonga any amin'ny ONU tokoa ve zany, satria izy ny faratampony amin'ity rafitra ity dia tena zay apetraky ny ONU tokoa ve tsy maintsy ekeny le any amin'ny zanaparitra na hoe zaviparitra na any amin'le firenena tsirairay, na dia hita aza fa mety amonina ahafatin'le firenena le zavatra tapahan'le any amin'ny faratampony any. Misaotra anao namany Ismaël. Misy tsiam-baovao anankiray tsy azoko ilana ity alohan'ny amaliko an'izany, dia ny voalazan'ny gazety malaza tamin'ny telo jona. Izao ny tenin'ny gazety Rafitinina: dinina eran'izao tontolo izao ny krizy eto Madagasikara, tsy any Afrika Atsimo, tsy any États-Unis na Union européenne ihany, fa any Japon koa. Tamin'ny 2 jona taorian'ny fivoriana an-tampony mikasika ny tikady natao tany Yokohama, hoy ny gazety malaza, ny ady hevitra mikasika ny Madagasikara i Ban Ki-moon, secrétaire général ny ONU, Andriamatoa isany Jakaya Kikwete, filohan'ny Tanzanie, sy Ramgoolam, premier ministre mauriciana. Ny tikady moa dia conférence iraisam-pirenena atao any Tokyo mikasika ny fampandrosoana ny Afrika. Fadimy izy natao tamin'ny 2 jona io.
tamin'izany fionana tapon izany no nodinihana hoy ny gazety malaza ny sazy tokony omena an'ireo olona manisy sakana amin'ny fanaovana fifidianana araka ny notapahany firenena mikambana. Rehefa izay tsy am-baovao zay inona no famakafakana azo atao? Na androany na rapitso aza adinonao pieno ity zavatra lazaiko ity fa manazava zavatra maro. Koreanina tatsimo i Ban Ki-moon, izy no sekretera generalin'ny firenena mikambana nandimby any Kofi Annan tamin'ny voalohany janoary 2017. Voafidy sekretera generaly fandroany Kofi Annan tamin'ny 1 aogostra tamin'ny 2012 ka ijanona sekretera generaly izy hatramin'ny 1 desambra 2012. Dia ampatsahivoko anao ny raharaha Daewoo nitranga teto Madagasikara tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana. Orinasa koreanina tatsimo ny Daewoo ka ny teratany koreanina tatsimo Kim On-chong no namorona azy tamin'ny 7/7/2009. Sanasa maro no nikarakarain'ny Daewoo, fanamboarana sambo, fanamboarana trano, fanamboarana fitaovam-piadiana, milina elektronika, fiarakodia sy ny sisa. Noravany fanjakana koreanina tatsimo anefa ny Daewoo tamin'ny 7/7/2009 no ny bankiropotra sandoka nambarany tompony Kim On-chong. Tamin'ny May 4 nomelohan'ny fitsarana Korea Atsimo igadra 10 taona an-tranomaizina izy voapanga ho nanao osoka sy nanodikodim-bola tamin'izany bankiropotra sandoka nataony izany. Nahazo amnistia anefa izy tamin'ny 20 dia ny Daewoo Logistic Corporation no teraka namboariny taoriany fandravana ny vondrona Daewoo. Dia tonga teto Madagasikara ary ny Daewoo Logistic Corporation izay nandimby ny Daewoo tamin'ny 20 ny karakara ny fampitaovana sy ny fitaterana amin'ny tetikasa Ambatovy izay iombona ny orinasa vahiny 5. Voalohany ny Sherit International Corporation, orinasa kanadiana manana ny petrabola be indrindra satria 700 isanjato. Ny SNC Lavalin Incorporated mbola orinasa kanadiana ihany kanefa manana 5 isanjato fotsiny. Ny Sumitomo Corporation, orinasa japonais manana 7.5 isanjato ary Korea Resources Corporation, orinasa koreanina tatsimo manana 7.5 isanjato ao Ambatovy. Tsy ny Daewoo Logistique mivantana no tonga teto Madagasikara fa ny sampany antsoina hoe Madagascar Future Enterprise manana bureau Inivandry. Tamin'ny 2 avrily 7/7/2009 mizaka ny zom-pirenena frantsay i Kim On-chong, tompony Daewoo sy ny vady aman-janany no ny asa tsara sy mahafapo nataony ho an'ny Frantsa. Ny ministra frantsay Philippe Séguin tamin'ny gouvernemanta Chirac tamin'ny 9/20 hatramin'ny 20/20/2009 no nanome azy izany zom-pirenena frantsay izany, ary nasandratry ny ministra Alain Juppé ho commandeur de la Légion d'honneur izy tamin'ny 20 May 2017. Ka na dia nikasa hisambotra azy aza ny Interpol, tsy afaka nanao izany amin'ny mahateratany frantsay azy arovany Frantsa. Ahoana moa ny fitrangan'ny raharaha Daewoo teto Madagasikara? Iarahantsika malala izany fa tsara ihany ampatsivana vetivety